Efa nijoro ampiavana ny FFKM hatrany amboalohany indrindra tamin'ny fampionana volona samihafa ny telo efatra 10 May lasa teo teny amin'ny CCI Vato. Hotoizana izay fampihavanana izay ary tsy hiala amin'izay fampihavanana izay mba hivoahany Madagasikara amin'ny krizy ka amin'izy ireo ny fampionana ny filoha telo mirahalahy teo aloha sy ny filohan'ny tetezamita no dingana manaraka irisona lalindalina kokoa amin'ity resaka fampihavanana ity. Ry Malagasy havana ufanoizana ny asa natomboky ny FFKM nampiaona ny vondrona samihafa tamin'ny 10 May lasa teo teny amin'ny CCI Vato dia manamafy ny FFKM fa mandroso ny asa fampihavanana izay tanterahina. Ankehitriny dia miroso amin'ny dingana manaraka isika. Dingana fanatanterahana ny fampihaonana azy telo mirahalahy filoha teo aloha sy ny filohan'ny tetezamita ny ray aman-dreny filoha-piangonana. Eo ampiandrasana izany dia mangataka antsika rehetra hivavaka ho fanatanterahana izany. Mangataka ihany koa ny ambaratonga mpitondrana sy ny mpanao politika hiara-mientana amin'ny fanatotosana izany. Mbola tsy fantatra ny fotoana, ny andro ary ny toerana anaovana izany fampionana izany fa naneho ny fahavonona ny FFKM ny iketrika sy andro ka ny amasahana andro no andrasan'ny rehetra. Ohatra ny hita tamin'ity FFKM ho mpampihavana ary ho mpanelanelana hanamora ny fifampidinian'ireo vondrona maro samihafa sy ireo fikambanana izay nanatona azy tamin'ny taona azy. Ny fanontaniana apetraky ny mpanao gazety tetiny hoe amadika ny fiangonana kristianina fivavaham-panjakana ve ny FFKM entitra ny valiny tsy mivily makany ny lalana fa mahitsy ho amin'ny fampihavanana ihany. Ezaka no ataon'ny FFKM ampiray ny mpino an'i Kristy mba hiombona ao anatin'ilay fiangonana tokana. Dingana zahatra izy io asan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra tikanao hita roviny zay zavatra zay. Fa ny hoe ianao zay vinavina zay ngamba tsy hany nanaovana azy. Nambara teto moa fa ho ampahafantariny ireto lohandohan'ny mpisorona ireto eo anivon'ny FFKM amin'ny malagasy rehetra ny ho toy ny fampiatsoana sy ny fampanadonana ataon'izy ireo.